Mitoy kosa ny asa tanterahindreo ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny FFKM ao anatin'ny firosona amin'ny fampiavana-pirenena. Androany Arsy Denis indray nidinika teo amin'ny filoham-panjakana sy ny mpitantana izay FFKM izay teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina moa no nizoran'izany ary teboka maromaro no ny fampiresahan'ny rotonta tao anatin'ity fiaonana ity. Mifantoka tanteraka amin'ny fikarakarana ny fijinana ny faritra 2020 ny dinikasa ny raha filoham-panjakana dimy na ny solontenany sy ny FFKM teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Raha ny tatitra dia hanomboka amin'ny voalohan'ny volana Martsa ny fijinana ny faritra ary andraisan'ny ankolafy rehetra andraikitra. Tsy mora hoy ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina lala rasendra asina ary tsy maintsy arahana tsara ny drafitra napetraka teny am-boalohany. Ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarymampianina, ny filoha teo aloha Profesora Zavelper ary Marc Ravalomanana no nandray anjara tao anatin'ny dinika izay niarahana tamin'ny ray aman-dreny mpiangonana efatra ao anatin'ny FFKM nitanterahana teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Tsy tonga kosa ny filoha Roland, ny Amiral Didier Ratsiraka sy Andriamatoa Andry Rajoelina. Saingy nisy kosa ny délégationna ny solotena azy ireo tao anatin'ny dinikasa ho an'ny fampiavana-pirenena karakarain'ny FFKM teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina.